Nanapakevitra ny hanala ny antoko RPSD Vaovao ao anatin'ny vondrona Les As kosa ireo mpikambana maromaro ao anivon'ity vondrona ity raha nanatanteraka fivoriana androany maraina teny amin'ny Colbert Antaninarenina. Raha nambaran'ireo mpitarika moa dia nisy ny fanjikana ny lalàna mifehy ity vondrona ity no antony izao fanapakevitra izao. Fanazavana azy. Nanambara fa esorina ho mpikambana ao anatin'ny vondrona politika Les As ny antoko RPSD Vaovao sy ny mpitarika azy. Noho ny antony maromaro dia nanambara ireo mpikambana eo anivon'ity vondrona politika ity izay nanatanteraka fivoriam-beto ao amin'ny Colbert Antaninarenina fa tsy miantoka ihany koa ny filatsako hovidiana Andriamatoa voninahitra Jean Eugène ho kandida an'ity vondrona politika ity amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fisandoham-pahefana mihoapapana amin'ny fampiasana ny mahafilohan'ny Les As sy ny fahefana mahampanao sonia tondrozotra azy ho an'ny tombotsoany samy irery sy hanandratantena sy eroa no manitatra ny fisarasarahana sy ny fifampitokisana intsony eo amin'ny samy mpikambana hatraty an-tampony ka hatrany fotony. Nanamafy kosa ireto mpikambana ao amin'ny antoko Les As ireto fa tsy tokony hokianina ny fanatanterahana ny fampihavanana nataon'ny FFKM. Ao anatin'izany ihany koa dia izy ny fampahafantarana ny tokony andraikitra isa-tsokajiny eo anivon'ny androm-panjakana rehetra mahakasika ity raha ity. Izay zany dia mihevitra hoe hampandehan'ny raha sy maninona no mandefotra na nisy olona androany azy. Kanefa kosa tsika amin'izao fotoana izao zany tonga amina vanim-potoana kodomirana tena mampatahotra mihitsy zany hoe zavatra kely sy voatandrina dia mety ho singam-bolo mandavony vosotra hapotika ny firenentsika. Isan'ny manahirana anay da ity toetra samy kandida ka hananganady sy handroaka ny sasany satria dia verina indray fa eo anatin'ny lalàna na voaka ny CS dia mitovy tanteraka mihitsy ny zony kandida voninahitra Jean Eugène sy ireo kandida hafa. Noho izao toetra raha izao dia nanapakevitra ireo mpikambana ao amin'ity vondrona ity fa atao ifambiasan'ireo antoko politika mpikambana eo anivon'ny vondrona Les As ny fitantanana ny filohan'ity vondrona politika ity.